Feno fifaliana trany miara-dalàna amintsika zay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Ny fanapahan-kevitra zay noraiso ny fitondram-panjakana nandritra ny fivorian'ny filan-kevitra minisitra Omaly no hitondrantsika ny fandalinana amin'izao fandarina izao. Ny fanapahan-kevitra zay mahakasika indrindra ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana no hitondrantsika ny fandalinana arak'izany. Inona no tao anatin'izany ministera izany? Dia ny amin'ny jugement supplétif na fantatry ny rehetra dia amin'ilay hoe sora-pahaterahana ahafana ihany koa manao ny karapanondrom-pirenena izany. Reo roa reo moa dia mifampiankina ho an'ny sora-pahaterahana na ny acte de naissance ka miankina amin'izany ny fanaovana ny karapanondrom-pirenena. Raha ny nambarany io fanambarana filan-kevitry minisitra io, ny vina napetraky ny fanjakana malagasy ny amin'ity resaka copie faobe na jugement supplétif ity fitsarana amin'ny teti-vohitra mba hahazoana izany, dia nambarany izy ireo fa mihoatra lavitra ny tombana napetraka teny am-piandohana ny isan'ireo mandray anjara anatin'izany tikasa lehibe napetraky ny fitondram-panjakana. Dia nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny fitondram-panjakana mpanantanteraka izany fa tsy ampy ny fahafahana manao izany eo anivon'ny tranoprity nasionaly. Ny tranoprity nasionaly manko na ny imprimerie nationale no manatota an'ireo taratasy-panjakana ilaina rehetra eto Madagasikara na hoe imprime ho isika, ka ny hezaka amin'ny alalan'ity solokopim-pahaterahana ity na jugement supplétif izany izay nataon'ny fanjakana nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra teo dia nahatsapahan'izy ireo hony ny fanambarana tao anatin'ilay filan-kevitry minisitra fa tsy maraka ny eo anivon'ny tranoprity nasionaly. Noho izany dia nambaran'ny fitondram-panjakana fa amehana ny zava-misy. Ka raha amehana izany satria tsy maraka ny filana dia naka fanapahan-kevitra an'ireo tranoprity tsy miankina amin'ny fanomezana an'ilay procédure dérogatoire ny fitondram-panjakana, ka misy amin'ireo tranoprity tsy miankina na imprimerie privé hanatanteraka an'izay asa zay tokony nataon'ny imprimerie nationale zany amin'ireo taratasy-panjakana. Rehefa miresaka imprime isika dia mbe ao an-tsaina avy hatrany ny antota taratasy rehetra hanatanterahana an'ity solokopim-pahaterahana ity hatrany amin'ireo imprime hanatanterahana karapanondrom-pirenena. Zany hoe maromaro ireo asa atao amin'izany, ary tao anatin'ny filan-kevitry minisitra nandraisana ity fanapahan-kevitra ity dia nambara fa 3 tapitrisa no tombanana hahazo izany solokopim-pahaterahana izany. Dikan'izany tokony hanazava mazava ny fitondram-panjakana efa firy zay ireo taratasy-panjakana imprime natotany teo anivon'ny tranoprity nasionaly na imprimerie nationale. Ary raha milaza ny fanambarana zay navokany ny filan-kevitry minisitra fa tsy maraka ny filana misy ny tranoprity nasionaly dia tokony hilaza ihany koa ny amin'ny hoe inona ny antony tsy harahan'izy ireo izany. Hatramin'izay na Repoblika Madagasikara sy nananganana ity tranoprity nasionaly ity dia novatsiana fitaovana, novatsiana vola ary novatsiana an'ireo fifanana samihafa ahafahana manatanteraka an'ireo asa-panjakana marobe ny imprimerie nationale. Miainga avokoa ireo taratasy-panjakana rehetra. Eto zany dia mampimetra mpanontaniana ny amin'ny hoe naninona no tsy hamafisina ny fitaovana eo anivon'ny imprimerie nationale raha ohatra ka tsy maraka izy ireo, satria azo antoka fa ny resaka arabola na ny fitaovana no tsy hahafahan'izy ireo maharaka izany fanatotana ny taratasy-panjakana izany. Nandany vola be tamin'ny alalan'ny kianjan'ny Barea ny fitondram-panjakana 67 millions de dollars, nandany vola be amin'ny alalan'ilay miamian'ny Tomasina, nandany vola be amin'ny alalan'ilay Colisée ny fitondram-panjakana, nandany vola be ary manao fandaniana amin'ilay trano Erivato, manao fandaniana eny Jimabeomby, manao fandaniana amin'ireo foto-drafitrasa zay heverina fa tsy hisy fiantraikany maika any voaka tahaka ny kianja manara-penitra syntetika ohatra, kanefa misy an'ireo filana maika tokony andanian'ny fanjakana vola tsy atao amin'ny imprimerie nationale. De miantso isika ny amin'ny hoe hisy ny fanolorana an'izany asa izany makeny an'ireo tranoprity tsy miankina. De noraisina io procédure dérogatoire io ary
Hisy ny tsena nasam-panjakana mba ahafahana mandeha aingana kokoa ho iatrany ny teo anivon'ny filakevitra minisitra. Fantaniana mipetraka amin'izany rehetrarehetra zany de hoe izandray no azo izany tsena nasam-panjakana izany. Tsy hiviny etoana manko fa am'ireo mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao miainga avy anivon'ny mpanotanteraka dia saika manana trano fanaovana printy avokoa izy rehetra ireo, zay manana orinasa-gazety, manana orinasa tseratsera-goavana ary manatota an'ireo heverintsika izany fa afisy na gazety na ihany koa ireo mahakasika indrindra ny tontolon'ny imprimerie. Tsy salasalana miresaka an'izany eo anivon'ny présidence manana an'izany, manana an'izany ny mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta, ary manana an'izany ihany koa ny ivelany amin'ny fitantanana tanàna iray lehibe eto Madagasikara manana imprimerie. Petraka amin'ny fantaniana ho iatrany isika hoe hahazo an'izany tsena nasam-panjakana izany ve izy ireo satria goavana ity tsena lehibe ity zay mahakasika ho isika am'ireo taratasy-panjakana. Raha izay indray nefa ny zavatra mitranga dia manahirana eo amin'ny fomba fanomezana ny asa izany ho an'ny fanjakana anatin'ilay hoe tsena nasam-panjakana na fanomezana anatin'ilay tsena nasam-panjakana, satria tsy maintsy misy ny procédure ahafahana manome an'ireny tsena nasa ireny, ka tiliana ao anatin'izany, tandrovina ao anatin'izany ny endriky ny kolokolo sy ny kitrano an-trano lehibe mba tsy hisian'ilay hoe favoritisme sy conflit d'intérêt. Ary raha miala am'ireo indray fantatsika fa raha miresaka imprimerie privé isika dia eny anivon'ny karana no tena betsaka an'izany, ka raha makany am'izany indray iza am'ireo tompon'andraiki-panjakana sasasasany zay miketrika an'izao raharaha izao, raha mbola tsena nasam-panjakana ihany aloha ny adevitra resantsika fa mbola tsy miresaka mipaikady maloto ao ambadika izao fampitomboana ny solokopim-pahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena izao tsika fa any amin'ny tsena nasa ny resantsika de hoe izandray no tiana omena ny marché na ny asa ao anatin'ity raharaha ty. Manahirana daholo zany ary mampieritreritra ny amin'ny hoe efa feno kitrano an-trano, efa feno endrika kolokolo eto amin'ity firenena ity ka ny fihetsika rehetra ataon'ny fitondram-panjakana dia tsy azo heverina ho bitika sy mandehandeha ho azy fa tsy maintsy misy endrika fandaliana lalàna tao vao nandray an'izany fanapahan-kevitra tao anatin'ny filan-kevitra minisitra zany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Eo amin'ny tontolom-pifidianana indray de hiazakazahana mafy ny fanaovana ity jugement supplétif ity sy ny karapanondrom-pirenena na de efa nanambara aza ireo teo anivon'ny mpitsara sy ny mpirakidrara fa tsy afaka anatanteraka izany. De vao mainka naka fanapahan-kevitra amin'ny filan-kevitry minisitra fa hisy ny fakana didim-panjakana ka nanomezana tambo-karama an'ireo hisehatra am'izany misy 5,780 29,805 ireo olona hiantsehatra am'izany. Tena azakazadava mihitsy ny atao amin'ny fitondram-panjakana hiatrika ny fifidianana 2023 ary haka an'izany fahefana izany. Mangony fotsiny moa ny zava-misy ny amin'ny fisavoritana ny amin'ny fikarakarana ity fanavozona tanteraka ny lisitry mifidy ity. Toy izao ny fanehoan-kevitra zay ambaran'ireo mpikirakira ny tambajotra sosialy mahakasika izany fanapahan-kevitra momba ny imprimerie nationale sy ny imprimerie privé izany. De arahantsika arak'izao ny amin'ny fanahin'ny sasany ary ny amin'ny famelezana kitsirano ity fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ny fitondram-panjakana ity. Maro isika zany faneho-kevitra zany ary ity olana teo anivon'ny imprimerie nationale sy ny karapanondro marobe ity de efa nitrangana adevitra tamin'ny taona 2024 ary nabetsaka ny aya mikasika indrindra ny doublon misa tanoany amin'ny Raetsy sy Ray Tapitrisa Tanoana. Ka raha mbola andeha amin'izany lalan'izany isika ary efa mamofopofona an'izany fifidianana ho avy eo dia tsy ho doublon intsony fa triplon. Mihoatra lavitra amin'izany aza ny zavatra mety hitranga amin'ny fifidianana ho avy eo. Ay ty ho rainy manonja ary efa andohalika ny ranombary ka tokony hietsehany rehetra hisakana ny teti-dratry sy ny zava-doza ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelona tompoko vavy.